Miarabanao amin'ny anaran'ny Tompo ry havana, notain'Andriamanitra manokana, ka hanatratraranao ity alahady fa 9 novambra 2024 ity. Alahady fa 2020 manaraka ny Trinité, alahady hitondrana ambavaka ny fitantarana ny fananany eo anivon'ny FJKM. Alahady koa hitondrantsika ambavaka ny antokom-pihira eto Ambavadon-tafo na ny ama. Mbola hibanjinantsika ny lohahevitra amin'ity volana ity manao hoe miandrandra famonjena ny nino. Liturjia amin'ny endriny voalohany no tanterahantsika androany. Ny loholona sy dekona ao amin'ny sokajy mahatoky no mahatanteraka ny asa fanompony, mikambana ao amin'ny ama no andray anjara amin'ny famakiana teny sy ny zavatra fitsolovana. Andriamatoa Andra Sofinarala no mitendry ny zava-maneno, mitandrina eto an-toerana Andrena Soalahy no hitondra ny havatr'Andriamanitra amintsika anio. Manasanao ry havana hanomana ny salamo. Salamo fa 570, salamo fa 570 ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahaeniny. Entintsika hidery sy hankalazana ny anaran'Andriamanitra. Ry havana, amitombona aminao mandrakariva anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika, Jesosy Kristy ilay mpanafitra antsika. Andeha hiara hitsangana hidera sy hankalaza ny anarany amin'ny famakiana ny salamo. Hiaraka hitsangana isika tompoko. Hovakintsika miaraka ny salamo fa 570 ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahaeniny amin'ny anaran'ny Tompo. Avy, aoka isika io an Jehovah, aoka isika anao fefaliana ho an'ny vatolampy famonjenantsika. Aoka keo anatrehany amin'ny fiderana isika, aoka anao fefaliana ho azy amin'ny fihirana isika. Fa Andriamanitra lehibe Jehovah, mpanjaka lehibe ambon'Andriamanitra rehetra izy. Eo an-tany ny fitoerany lalana amin'ny tany, ary azy ny tendrombohitra avo. Azy ny ranomasina, fa izy no nanao azy, ary ny tany maina dia ny volon'ny tanany. Avy, ka aoka hiondrika sy hankohaka isika, aoka isika handohako eo anatrehan'i Jehovah mpanao antsika. Amen. Ry andriananarinay, telo iray,
Masina tokoa ny anaranao ka mendrika ny moderenay sy ankalazanay. Mideranao izahay noho ny fitiavanao, ka nanomezanao anay indray tombonandro ahafahanay mahatanteraka izao fampofavahana izao. Mideranao izahay noho ireo soa sy famonjena izay omenao anay, dia izay fantatray sy izay tsy tsaronay velively akory, kanefa hivelomanay isan'andro. Saotranao izahay satria avelanao indray mandray ny sitraponao ka ho tsapanay fa tahanao zava-baovao aminay ianao anio, ka azo hery sy tombo finoana izahay, ary azoto hiasa noho ny fanatrehanao. Kotario izahay amin'ny zavatra rehetra tanterahanay, fa ataonay ho fanomezam-boninahitry ny anaranao masina, ray zanaka ary fanahy-masina izany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no ahafahanay mangataka izany. Saotra Tompo, amen. Petraka amin'ny fiangonana. Riavana, enoy amin'ny fanajana ny teny manambara ny sitrapon'Andriamanitra. Ary izao no ahafantarantsika fa mahalala azy isika, dia ny fitandremana ny didiny, izay manao hoe fantatro izy, nefa tsy mitandrina ny didiny dia mpandaingy, ary ny marina tsy ao anatiny. Fa na iza mitandrina ny teny dia tanteraka ao amin'ny marina tokoa ny fitiavan'Andriamanitra. Izany no ahafantarantsika fa ao aminy isika. Minoany Jesosy Tompo dia ho vonjeny anao sy ny ankonanao. Amin'ny mandalo izao fiainana izao sy ny filany, fa izay manao ny sitrapon'Andriamanitra no maharitra mandrakizay. Amen. Sambatra maitso lalana izay mandeha lalana. Sambatra izay mitandrina teny fahabolobelo ka mitady azy amin'ny fomba rehetra. Amen. Sitrapon'Andriamanitra izany nefa isika, ka dia anatina amin'ny Tompo hiaiky ny fahotantsika amin'ny fanarahana ao am-pontsika izao vavaka izao, miaraka hivavaka isika. Ry Andriamanitra rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, tonga eto anatrehanao amin'ny fanetretena feno izahay, miaiky ny fahatsoanay sy ny fahotanay. Efa nanao ratsy ka miala tamin'ny didinao sy ny sitraponao izahay. Miaina ao anatin'ny lainga izahay ka tsy manana ny marina tokoa ao anatinay. Nandamy mandrakariva ny fiainana ety an-tany izahay ka tsy mahatsiaro ny fitantananao sy ny famonjena efa natolotrao indray mandeha monja tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao. Ankehitriny dia fona aminao izahay. Mangataka aminao ray mba tatany izahay hiara-mandeha aminao ka andrany Jesosy Kristy aniana dio anay ho afaka amin'ny otanay rehetra.
Avozy ny fanahinay ho fenonao ny fanahinao masina, ka izy anay hiasa ao anatinay, andavanay ny asa ny ratsy rehetra ka ahafahanay mitombo hatrany amin'ny fahamasinana. Mandrafo aminay ary vonjeo izahay fa tsy mahavonjy tena, koa terizo eo am-pelatananao izahay fa tsy misy maharombaka ny eo an-tananao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy zanakao mpamonjy no ahafahanay mangataka izany, ko mianoa ary mamalia ny Andriamanitra fitiavanao. Amen. Ziaka, ho anao izay mibebaka tokoa, raiso am-pifaliana sy amin'ny fanantenana eo am-pitsanganana ny famelan-kely ka omeny tompo antsika. Akitsanga isika tompo. Fa hoy ny tompo, izao efa nandevina ny fahadsoanao tahaka ny fandevonana ny zavany, ary ny fahotanao tahaka ny rahona, ko miverena amiko fa efa nanavitra anao aho. Fa efa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very. Voavela ny erikareo noho ny anarany masina. Alleluia, miderany tompo. Amen. Sambatra ny olona izay voavela ny elony sy voasamina ny fahotana. Sambatra ny olona izay tsy saina Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanahy. Amen. Oh
miaraka hanonina ny fanankem-pinoana apôstôlika izay iraisantsika amin'ny fiangonana masina manina an'izao tontolo izao. Mino an'Andriamanitra Jesosy mpanao lanitra sy ny tany, ary mino an'i Jesosy Kristy zanahary tontotsy, izay tontolo natao fanahy masina, tanteraka marikivy, mijanona napakontokato, nomboana tamin'ny asitariana, maty anahelo, midina tany an-tsainasika, misala tamin'ny tany an-trapately, miakatra ao amin'ny lanitra, mipetraka taman'Andriamanitra Jesosy, avy any amin'ny mitsara vera sy ny maty. Mino fanahy masina, fiangonana masina manera izao tontolo izao, fiangonana tena masina, famelan-keloka, fitsanganana tena maty, ary fiainana mandrakizay. Amen. Ka mipetrakantsika rehetra. Fotoana ilazana ny raha fiangonantsika. Izany dia atomboka amin'ny famakiana ireo taratasy maro samihafa izay voaray. Misy ny fanentanana ataon'ny tompona andraikitra ao amin'ny sekolin'ny tenin'Andriamanitra, ary ny ray aman-dreny mpitandrina no amarana ny raharahany fiangonantsika androany. Tahaka izao ny tetiandron'ny fiangonantsika amin'ny volana Novambra 2024. Aorian'ny fanompoam-bana maraina, isy ny fihaonan'ny diakonina Pia sy ny katekomena ao amin'ny Akany Rabera Daniel. Ny asabotsy 20 Novambra kosa, ny fihaonan'ny ny olona sy ny diakonina no tanterahana amin'ny Akany Rabera Daniel ihany, izay hanomboka amin'ny 5 ora maraina ary hifarana amin'ny 1 ora maraina. Ny alahady 15 Novambra 2024 dia isy ny fivorian'ny mpihevitra ra izay andinihana indrindra ny teti-bolan'ny fiangonana 2024 sy entina handaminana ihany koa ny fifandraisan-tanana amin'ny ray aman-dreny mpitandrina izay hanasana ny olona ny diakonina ary misy olo-tena ny sampana. Ny alakamisy 15 Novambra, isy ny fihaonan'ny mpiteny zava-maneno izay ho tanterahana ao amin'ny FJK Manjeva manomboka amin'ny 9 ora maraina hatramin'ny 4 ora tolakandro. Ny alakamisy 15 Novambra ihany, komity lehibe AFF sy nadaparitany Antananarivo Atsinanana ao amin'ny FJKM Sody Ambohipo manomboka amin'ny 6 ora sasany maraina. Ary ny alakamisy 15 Novambra 2024, komity lehibe ny Dorcas sy nadaparitany Antananarivo Atsinanana izay ho tanterahana amin'ny FJKM Tranovanto Farabohatra manomboka amin'ny 6 ora sasany maraina. Aorian'ny fanompoam-bana maraina dia isy ny famangina ho famparazana ny fianakaviana izay nidonam-pahoriana. Taratasy avy amin'ny FJKM. Ny sabotsy 15 Novambra 2024 manomboka amin'ny 3 ora tolakandro, fitokanana chapelle vaovao eny amin'ny toeram-panomanana mpitandrina Ivato sy fandorana ny fanalahidin'ny trano tangam-baton'ny 15 taona ny FJKM. Lahady 15 Novambra 2024 amin'ny 3 ora tolakandro, fanakom-pivavahana fandorana ireo président synodal Tanesy Tonia Sampanasy Ariasa izay vavy vidiny mpiaraikitra Filibe, izany no totsaina eny amin'ny FJKM Andrainarivo Fahasoavana. Ny alahady 20 Novambra 2024 ny maraina 9 ora dia fanakom-pivavahana fitokanana sekoly teknika sy ny toeram-pitsaboana amin'ny fihaonana Ankazobe
Ny arivo amin'ny 260 tolakandro kosa nototosaina tsamanitra ny famaranana ny jobily fa 400 taona ny sekoly sy ny fanirahana ireo mpitandriny sy mpampianatra mivoaka tao amin'ny toeram-panomanana. Avy amin'ny FJKM ihany noho ny fisihan-kely any Atsimony Nosy dia manao antso amintsika mpianakazo ny finono mba haneo fiombonana amin'ny alalan'ny fitondranam-bavaka sy fanampiana azy ireo. Ny fanomezana dia azontsika telona ao amin'ny foibe FJKM. Mampimana antsika sady koa mba hahafany rehetra mandalina fandaram-potoanany fa ny fambolekazo amin'ity taona ity dia hototosaina any Ambatolampy ny sabotsy 20 Desambra 2024. Eo am-piomanana ny fiantsena sy lehibe isika ankehitriny koa mangataka antsika fiangonana mba hitondram-bavaka izany mba ho lavirary araka ny sitrapon'Andriamanitra ny zavatra kasehitsika ho tanterahana. Noho ny fitahian'ny tompo dia fiain'ny 5 taona izay nitsanganan'ny University FJKM Raveljon sampana fahasalamana ary efa namoaka mpianatra nazo lisansa miisa 920 amin'ny zato. Koa fifaliana ho anay mampandeha antsika fa misokatra ny fisaratana anarana ho amin'ny fampianarana 2024 ny andinindiny amin'izany dia azontsika jerena ao amin'ny fandaharana. Ny FJKM voa tsara famonjena maro vaky dia mikarakara fora lehibe tsena be izay tanterahana isaky ny sabotsy tontolo andro eny an-toerana. Koa fifaliana lehibe ho anay mangataka ny tsara sitrapo rehetra izay manana akanjo, kiraro, pôketra, satroka, kojakojan-dakozia, kitapo izay tsy hanaovana intsony mba hanipotra izany. Ny vola amin'izany dia tena natanterahana ny fananganana ny fiangonana vaovao. Taratasy avy amin'ny AFF FJKM Vaton'ny Tafo. Ny AFF eto amin'ny fiangonantsika dia ahafahana manasa antsika sampanasa vomiera ary mpino kristiana tsy ankanavaka eto amin'ny fitandremana ho tonga amin'ny androm-bavaka sy tanterahana ny sabotsy 20 Novambra 2024 manomboka amin'ny 7 ora maraina ka hatramin'ny 3 ora tolakandro. Ny sampana ataon'ireo kristiana dia mianto antsika fitiavana fifangiverina ny fivoriana izay fanao isaky ny asabotsy manomboka amin'ny 1 ora tolakandro ao amin'ny Akany Rabera Daniel. Mampatsiano voamiera ny fanisary fa mitosaky ny alady voalohany sy fahatelo ny fikarakarana ny fanavonana ny karatry ny mpanday. Manasa antsika mpanday araka izany hitondra sary tapaka roa sy ilay karatra mavokely anatanterahana izany. Ho antsika izay mila fanazavana fanampiny dia saina hanantona ny voamiera ao tokotany ao antsinanana isaky ny alahady fandraisana. Efa miverina mianatra nanomboka androany nisy ankolon'ny tenin'Andriamanitra saingy ny kilasy fahafito no miakatra no mbola miverina mianatra mbola hotantsika miandalana ihany ny andinindininy fandaram-potoana sy ny fandaminana manaraka. Ira zany tsika mpikambana ao amin'ny tany ketra mba hijanona aoriana ny fanompoam-pivavahana zao marain'izao ka eto am-piangonana no fotoana eokontsika samy famotona. Mora mitoy ny fianaran'ny volana sikitana ny fety entina karazana fety krismasy izany dia hotanterahana manomboka amin'ny 2 ora sasany tolakandro eto amin'ny fiangonantsika. Maria na fampiandraikitra dia ho tonga amin'ny 2 ora tolakandro. Taratasy fisaorana noho ny fitantanan'Andriamanitra ny asa-panomponareo eto amin'ny fiangonana dia faly izay sahirana mampandeha anareo fiangonana sy ny mpitandrina fa efa voaraisy matsara ny tetika asa fanampiana ny fitaovam-pianarana sy ny andrana sakafo izay nozarainareo amin'ny asa sosialy izay fikarakara ny sahirana sy madinika. Matsiaro maivana tokoa izahay ary dia Andriamanitra manakare-pahasoavana ane hamarika ity anareo hatrany. Avy amin'ny sampana fifoazana misy ny asa fampielezana aorian'ny fanompoam-pivavahana maraina eto amin'ny fiangonantsika koa dia manasa anao hanatrika izany fotoana izany. Ary farany ho an'ny mpikambana ao amin'ny antsa isy ny fianaran-kira ny tolakandro manomboka amin'ny 3 ora ao amin'ny tokantranon'ny Solotsilala Bizaina eny Andohany Vanoseza. Dia tahaka izay raha ny fiangonantsika ny havana ho an'Andriamanitra ny voninahitra.
dia mbola mpitombona amintsika Manjakariva ny fiadanana ao amin'ny Jesosy Kristy Tompo. Ny STA no ijoroako eto ankehitriny. Misaotra an'Andriamanitra lehibe isika fa afaka nanomboka ny fianarana ny tenin'Andriamanitra ny STA manomboka androany. Araka ny efa voalaza teo dia kilasy fahafito, fahavalo, fahasivy, fahafolo ihany aloha no mianatra. Fa ny ankoatran'izay dia mbola tsy mianatra. Ary ireo mianatra ireo dia mijanona amin'ny kilasy izay misy azy teo aloha ihany. Dia ampahafantarana amintsika izany ny andinindininy momba ny fotoanantsika mandritra ny volana Novambra sy Desambra ity. Mianatra hoy iah zany ny ankizy dia ho amin'ny kilasy ambanin'ny kilasy fahafito manomboka any amin'ny kilasy voalohany zany dia antsoina isika ray aman-dreny, antsoina isika mpianatra hisoratra anarana amin'ny mpampianatra. Fa na dia tsy misy aza ny fampianarana ny tenin'Andriamanitra dia tsy ho adinoana akory isika ankizy rehetra ny amin'ny 13 Desambra. Andrino moa izany 13 Desambra izany rehefa isa-taona fizarana loka. Dia antsoina izany isika hanoratra anarana amin'ny alahady manomboka androany amin'ny heriny amin'ity volana Novambra ity amin'izay mpampianatra hitantsika tsirairay avy mba hisoratra anarana isika ahafahana manisa antsika sy mametraka antsika ao anatin'izany fizarana surprise izay. Fizarana surprise izay. Ankoatran'ireo anefa ianareo izay afaka fanadina mpanjakana manomboka any amin'ny CEPE, BEPC, BAC sy ny mihoatra dia iangaviana ihany koa ianareo hisoratra anarana amin'ny mpampianatra na ataovy amin'ny taratasy mihitsy aloha ny anaranareo dia atolory ny mpampianatra dia soratra eo ihany koa hoe afaka fanadinana izao za na afaka fanadinana izao izaho. Izay fisoratana anarana. Fa ilay fotoana lehibe zany ny 13 Desambra dia ao amin'ny akany isika no mizara izay fahatsiarovana kely izay manomboka amin'ny 20 ora. Manomboka firy hoe? Dia oka tsy isy ray aman-dreny itsony tena hoe tsy herinay izany fa averimberina eto foana hoe hisorana anarana. Fa izay misoratra anarana ihany no mahazo alao mazava ny resaka. Eny ary dia toy izay zany ny fandaminantsika eo amin'ny sekoly averiko indray misoratra anarana mandritra ny alahady telo dia ny alahady 13 Desambra amin'ny 20 ora no fizarana ao amin'ny akany. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Koa mifandraisa ianareo tahaka ny mersany Kristy alaloko ho voninahitra Andriamanitra. Izany tenin'Andriamanitra zany dia afaka mifampiaravatsika no tahin'ny tompo mahatrafy ty alahady fahavalon'ny volana Novambra alahady manokana io tsy nanambavaka ny fitantanana ny fanahana manerana ny sany FJKM ary antsika manokana dia alahady tsy nanambavaka ny antoko-pirenena ambavadin'ny tafo dia mifampiaratsika revana no tahin'ny tompo isan'izay nasay imbona amin'izao fiarahana mivavaka izao. Ny faharoa avako araka nambara tamintsika teo dia mangataka fiara miasantsika dia mpitandrina sy ny fiangonana any amin'ny fiangonana Vohitsara Marovato izay manana ezaka izy ireo amita ny trano fiangonana mba hisehon'ny voninahitran'Andriamanitra amin'izany trano fiangonana izany. Ka manao hetsika izy ireo sena be hivarotana kojakojan-dakozia, poketra, kiraro, zavatra maro samihafa toy ny angatany amintsika fiangonana dia zao mba hanoratsika fanampiana azy ireo amin'ny alan'ireo kojakoja maro samihafa voatonona ireo mba hoentomanana amin'izany famotana izany trano izany. Efa nisy sampana vito amintsika any avana ny tany amin'ny faritra manodidina tany any ambadika Apefy any fa tena fiangonana ambanivohitra izany na dia tsy lavitra loatra kanefa
tena ao anatin'ny fahasaranana tokoa izy tety andrenivohitra sahirana maika fa izy ireo fa na sahirana tsika fiangonana na tsy sahirana tsika dia misy asa men'Andriamanitra tsika foana dia tahaka izany teo zareo ary zany nangatahany tolotanana angatahany vavaka sy angatahany fanapelo amintsika fanomezana izay ataontsika ry avana dia isaorantsika sahady afaka atombotsika atao ny fandarahana ato indrindra amin'izao volana novambra izao dia mampahely sy mirahasoantsika amin'ny anaran'ny tompo sy ny fiangonana fahatelo ry avako araka ny fanambara teo dia isy asa sy fampaherezana amin'ity anio ity mbola isy ny fotoana mialohan'izany asa sy fampaherezana zany dia nazavantsika amin'ny antsipiriana ny filohan'ny sampana fifoazana amin'ny fisotron'izany asa sy fampaherezana zany tahaka rehefa nataontsika tamin'ny faraisana fanasan'ny tompo tamin'ny alahady teo ny zava-dehibe ravana be zao na inona trangan-javatra ny fiainantsika ny fiainan'ny fiangonana sy ny fiaina amin'izao tontolo zao Andriamanitra ivavahantsika sy manome lamosina atsika fa manarika atsika sy mampahery-tsika amin'ny fomba maro samihafa koa tena zava-dehibe ary tena ilayntsika ny fampaherezana indrindra fa amin'izao anio zao ka manasantsika ny tompo mba handray izany fampaherezana zany amin'izao anio zao mpanompon'Andriamanitra maromaro iava nandray fitahina avy amin'ny tompo Andriamanitra ka manatanteraka rakim-pisaorana ho an'ny fiangonana manolotra vola 3 alina ariary rakim-pisaorana ho an'ny fiangonana manolotra vola 5,000 sy 4 alina ariary rakim-pisaorana ho an'ny mpitandrina Randrianasoa Alain 5,000 sy 4 alina ariary rakim-pisaorana ho an'ny mpitandrina 5 alina ka manandra tsy 5 alina ariary rakim-pisaorana ho an'ny fiangonana 4 alina ariary rakim-pisaorana ho an'ny tantely 2 alina ariary mitotaly 10 sy 1 alina sy 1 hetsy ariary dia ny voninahitra ry afako an'Andriamanitra fa ny fitahiny sy ny fanahiny kosa amintsika fiangonana manontolo atsiarovantsika tokoa fa mahatonga la velonay trapamonjenitsika dia misy adiny sy andraikitra apetraka Andriamanitra amintsika farambiavana fifaliana ny azahoantsika mahita amin'ity anio ity fa ny tombo ny fanambadiana kristianina ato anatin'ny fiangonana vita somatsara omaly sabotsy fa 7 volana febroary ny fanambadiana Andriamatoa raha vonimbelo tokony aina mivady fa manasa aloha mivady mba mitsangana amin'ny toerana misy anareo namoso mihitsy zareo moa zany tsy maninona ampatrevitra izy reo zareo zany ny teny faneva zay nividiny izy mivady moa zany dia tsy dia tahaka ny mahazatra loatra fa misy any raha mahandro sakafo tsika ny toko telo fa nen'izy ireo toko 4 mihitsy ry afako dia eo amin'ny salamy 7 misaoran'i Jehova ary fanahiko ary zay rehetra atao anatiko misaorany anaran'ny masina fantatro fa zay rehetra ataon'Andriamanitra dia aritra mandrakizay ny fitiavana tsy olevina mandrakizay ny fanekeko tanina dia fiainana sy fiadanana dia miarahaba anareo mivady izay ary dia hotoavin'Andriamanitra aminareo tokoa ny izany teny fampaherezana fampijoroana teny fitahina omen'Andriamanitra izany fa dia miarahaba sy mirahasoa anareo mangataka ihany koa riavana ny fianakaviana izay manotro mety mba hitsangana ny toerana izay misy anareo fianakaviana izay manotro mety dia miarahaba anareo ihany koa satria ny azo ny voan'nympilakana tanina nyreno ny tsara ny tanora ny tonga amin'izao dingana lehibe zao dia toy ezaka nataon'ny fianakaviana ka dia miarahaba sy mirahasoa anareo izahay dia hivavaka isika tompo ao misatranao indrindra ny amin'reto fianakaviana indrindra fa reto tanora mivady reto anan'izy ireo fitiavana sy finiavana atongavany amin'izao dingan'ny fanambadiana kristianina izao ianao Jesola efa nampiaino nampifankaty ary mba azo ireo nazahoana hantanteraka ny fanekena tamin'ny omaly momba azo koa amin'ity anio ity soa amin'ny mandrakizay tokoa mba ho tena vava iray sy saina iray eo raha nankarazanao ry Andriamanitra rain'i Jesoa Kristy tomponay izany fiadanana sy fitahina nomenao azy roa zany koa ny tompo dia ho an'ny fianakaviana ho an'ny fiangonana manontolo ka tsy arovany mandrakariva fa Andriamanitra fitiavany ianao ary tsy mitsahatra mitantana sy mivimbina amin'ny fiainanay na inona zava-misy zava-mitrango eo amin'ny fiainanay dia tsy adinonay ambavako tompo ireo mpanompona marobe dia nantanteraka rakim-pisaorana tamin'izao anio zao ny fanahinao tokoa ny nomba sy ampahely azy ireo ary tsy arovany mandrakariva zany tana-pahasoavanao zany izay mitantana amin'ny fiainanay zao mandrakariva sy mandrakizay ihany koa
dia amin'ny anaran'i Jesosy nanomana izany vavaka izany misaotra tompo. Amen. Hosolontanantsika miarabasy miraha soa azy ireo avako dia hiara-iteko sika rehetra. Afaka mipetraka ianareo. An'Andriamanitra iray amin'ny voninahitra. Anavao indray ny fanoloran-tenantsika isika riavana amin'ny alalan'ny rakitra. Mandritra ny fanantazana ny rakitra dia ataontsika ny hira firana fanampy ny 430 eo am-pitsanganana. fanolorana an-drakitra dia ataontsika ny tompony harena eo am-pitsanganana.
mipetrakantsika reo. Tonga eo amin'ny fankalazana ny tenin'Andriamanitra isika ankehitriny. Koa hiakatra eto ny ao amin'ny STA anatanteraka ny voankazo mamy. Aorian'izay dia ataontsika ny hira 119 andininy voalohany mialohan'ny vavaka fitsolovana. Mbola faly-miarabantsika indray ankizy amin'izao fotoana ny voankazo mamy izao. Indray mitsangana ny ankizy sy ny tanora rehetra miaraka hivavaka isika. Faly ny fonaiky Jesosy tomponay eo satria afaka manatanteraka izao voankazo mamy izao indray izahay. Koa ny teny sy izay rehetra ilaina io dia fampianarana ao anay tsirairay avy amin'ny andronay rehetra. Dia ny fananao masina no petraho aty anatinay tsirairay avy ahafahanay mitadidy sy maka-lesona amin'izay rehetra ianaranay eo ambany fitantananao Jesosy Kristy. Saotraray eo. Amen. Afaka mipetraka aloha isika. Sokafy ny baibolitsika ao amin'ny Titosy. Titosy toko 2. Titosy toko 2. Sokafy eo alohantsika ny Titosy toko 2 andininy 120 sy ny tapany 12. Ny loha-hevitrintsika amin'ity volana novambra ity dia ndao ianareo rehetrarehetra miara-miretina azy. Manana loha-hevitrintsika amin'ity volana novambra ity dia iangaviako ianareo iretina an'izay loha-hevitrintsika izay. Matadidy ve? Ndao azy taovy tsara, teneny tsara fa aza mibongonina. Miandrandra famonjena ny mino. Misy tantara kely anankiray ity dia izao ny lohateniny. Aza mijery ny akeliko fa jereo ny foko. Ahoana hoe? Zazalahy anankiray niditra tamin'ny hotely lehibe anankiray. Rehefa niditra tamin'ny hotely lehibe anankiray izy dia naka toerana. Dia nijerijery ilay mpampandroso sakafo na ilay antsointsika hoe serveur. Dia tao anatin'ilay serveur anao inona koa io zazakely io? Io ve izao dia manana inona kosa? Dia naka toerana izy. Dia ananatana dia sady testa. Dia hitany mihitsy hoe sady testa nohatra tsy te handray ilay mpampandroso. Dia nanontany izy, hono aho tompoko? Ohatrinona kay ny glasy lehibe indrindra? Dia niteny ilay serveur hoe 7,000 ariary. Hay! Dia hoy izy izay izy rehefa eo, ohatrinona kay ny glasy kely indrindra? Dia sady mikonkonina be ilay serveur miteny hoe raha tsy manambola koa hoe miditra aty. Dia hoy izy hoe dia vahiny ilay zaza hoe 2,000 ariary. Ay! Eny ary zaho mba meo an'ilay 2,000 ariary. Dia lasa zany ilay serveur naka an'ilay izy.
Sady mikonokonona be ihany zany a ilay serveur mandeha maka n'ilay glasy. Dia rehefa vita zany a dia efa lany ny glasiny. Dia lasa amin'izay izy mivoaka. Dia rehefa lasa mivoaka izy a, dia lasa ilay serveur andeha handray an'ilay vilia sy ny baolina izay misy amin'ilay glasy. Akory ny atairana. Fa mindray ilay vilia inona atao ozy nareo? Vola. Dia ohatrina taditsika hoe ohatrina ilay glasy lafo indrindra ozy? Dia ohatrina ilay mora indrindra? Dia ohatrina ny elanelan'izay? Ohatrina ny elanelan'izay 4,000 sy 2,000 izay? Efa tsy aviana. Nataony tao ambany. Dia hoy izy hoe samy mba mitady ihany fa izao hitako izy fasahirana. Dia izaho hoe apetrako ato ambanin'ity vilia ity vola ity. Dia kaitra be ilay serveur. Ahoana ny tenin'Andriamanitra iainantsika an'izay? Satria isika miandrandra ny famonjena. Dia rehefa miandrandra ny famonjena isika dia mila manao inona? Mila manao inona e? Mila manao ny marina. Mila mitady an'Andriamanitra. Tao jerentsika ilay Titusy. Tao jerentsika ilay Titusy 4 teo. Titusy 4:1 sy 12 tapany voalohany. Dia tao antsika hiverina hitsangana. Ataontsika hiverina hitsangana dia samy mijery ny baibolina. Dahoana vakiako aloha dia avaintsika miaraka mamaky. Fa efa niseho ny fahasoavan'Andriamanitra izay famonjena ny olona rehetra, mampianatra antsika andaza toe-panahy tsy anaka an'Andriamanitra. Isa 2:3. Titusy ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Fanampina filazana ilazana mpampianatra rehetra fa mijanona ao aoriana amin'ny fanampam-pivavahana. Misaotra Tompo. Vavaka isika mankasitraka anao indrindra izay ry Andriamanitra raina be fitiavana satria mbola manana anjara indray amin'ny sakafom-panahy ankehitriny. Ampangino ary ny feo rehetra izay tsy avy aminao mba hifampoanay tanteraka amin'izany. Metezanao fanahy masina hameno anay tsirairay avy mba ho tanylonaka tokoa ny fonay ka haniriny ny teninao. Ianao anie hanolo-tsaina ireo izay hamaky ny soratra masina mba tsy hisy ho latsaka na iray ary ametraka ny teny eo ambavan'ny mpanomponao izay hitondra ny hafatra
mba hiampakaty aminay kahaizana miaina izany amin'ny andavanandrom-piainana manontolo. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy no anaovana izany vavaka izany. Amen. Hiaraka hamaky sy hiaino ny tenin'Andriamanitra antsika tompo. Izany dia hitantsika ao amin'ny Salamo fahatelopolo amby zato vakina amin'ny andimy voalohany ka hatramin'ny fahavalo. Amin'ny anaran'i Jesosy. Tao amin'ny lalina no niantsoko anao Jehova, Tompo enoan'ny feoko. Aoka ny sofinao hieno tsara ny feon'ny fifonako. Raha manjinika eloka ianao Jehova, iza no hajanona Tompo, fa eo aminao no misy ny famelan-keloka mba hatahorana anao. Niandry an'i Jehova dia niandry azy ny fanahiko, ary ny teniny no nanantenako. Ny fanahiko miandry ny Tompo, mihoatra noho ny fiandry ny mpiambina ny maraina. Dia ny fiandry ny mpiambina ny maraina. Manantena an'i Jehova ry Israely, fa eo amin'i Jehova no misy famindrapo sy fanavotana be. Ary izy no hanavitra ny Israely ho afaka amin'ny elon-drehetra. Amen. Luka toko faharoambin'ny folo. Raisina eo amin'ny andin'ny fahadimy amby telopolo hatramin'ny faha-efapolo. Luka toko faharoambin'ny folo, andin'ny fahadimy amby telopolo ka hatramin'ny efapolo. Aoka isikina ny valahanareo sy hirehitra ny jironareo. Ary aoka ianareo ho tahaka ny olona izay miandry ny tompony, raha mody avy amin'ny fampakaram-bady izy, ka no tonga sy mandondona izy dia voany miaraka amin'izay. Sambatra ny mpanompo izay ho hitan'ny tompony miambina raha avy izy. Lazaiko aminareo marina tokoa fa isikina ny tompony dia hampipetraka azy hihinana dia ho avy ka hanompo azy. Ary na avy amin'ny fiambenana faharoa amin'ny alina izy, na avy amin'ny fiambenana fahatelo ka mahita toy izany dia sambatra ireo mpanompo ireo. Ary fantaro izao fa raha fantatry ny tompon-trano izay ho ray avian'ny mpangalatra dia ho niambiny izy ka tsy namelany trano ny ho taminy. Dia miomana koa ianareo fa ho avy ny zanak'olona amin'izay ora tsy ampozinareo. Amen. Titus toko faharoa, andin'ny faha-raika ambin'ny folo ka hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo. Fa efa miseho ny fahasoavan'Andriamanitra izay famonjena ny olona rehetra, mampianatra antsika andà izay toe-panatsaraka an'Andriamanitra sy ny filazan'izao tontolo izao, ary ho velona amin'ny olona sy ny marina ary ny toe-panahy araka an'Andriamanitra amin'izao fiainana ankehitriny izao. Miandry ny fanantenana mahafinaritra sy ny fisehon'ny voninahitr'Andriamanitra lehibe sady mpamonjy antsika dia Jesosy Kristy, izay nanolotra ny tenany hamonjy antsika mba hanavotany antsika ho afaka miota rehetra sy hanadiovany izay olona amin'ny tenany sady ho mazoto indrindra amin'ny asa tsara izany. Izany no lazao sy anaro ary andrarao amin'ny fahefana rehetra. Aza vela izy anao tsinotsininanao. Amen. Izay masinao anamsin'ilay ny famarinana tenen'ny famarinana. Hiomanantsika amin'ny fandraisana ny hafatra ny tompo ry havana dia ataontsika ao mpitsanganana ny hira fa 500 ny andiny voalohany sy faha-efatra. Sangana isika tompo. Amen.
ny tenin'Andriamanitra ry afaka dia teny famonjena sady teny milaza famonjena ko ilay fanahin'ny Kristy izay mitarika azy ka nanolorany ainy teo ambony azo fijaliana mba hamonjena antsika ny no hiasa mahety am-potsika rehetra andraisantsika ny teny famonjena ka tonga tsy ahitra tokory sy ny amponantsika mba olombonjena hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen. Ny tenin'Andriamanitra ry afaka izay fampahirizantsika amin'ity alahadin'ny amahy ity fa alahadin'ny fitatarana fananana koa managana ny sahan'ny Efijekema dia ny filazantsara araka amin'ny Lioka 2:20. Lioka 2:20 ka ny andininy 5:30 ka hatramin'ny andininy 4:40. Lioka 2:20 ny andininy 5:30 ka hatramin'ny andininy 4:40. Ny olona rehetra ry afaka na ny fikambanana rehetra dia samy manana izay zavatra andrandrainy eo amin'ny fiainana. Samy manana izay andrandrainy ny olona rehetra. Dia ka ohatra tsika ny mpianatra dia miandrandra fahafahana fanadinana dia mianatra tsara izy. Ny mpiasa dia miandrandra fisondrotana dia miasa tsara izy. Ny bare dia miandrandra fandresena dia manao fanazarantena tsara izy. Ary isika mpino ry afaka izaho sy ianao isika fiangonana miandrandra inona isika. Raha no hevitra izay mimpanjenitsika amin'ity volana novambra ity dia miandrandra famonjena. Ny mpianatra mianatra, ny mpiasa miasa, ny bare manao fanazarantena, fa isika kosa inona nataontsika hiandrandrantsika izany famonjena izany. Fanoharana roa ry afaka nataon'i Jesoa eto. Any amin'i Jesoa izany olona izany mpino miandrandra famonjena izany. Izay famonjena raha dika tsotra dia ny hoe fiavian'i Jesoa eny amin'ny rahon'ny lanitra. Miandrandra ny fiavian'i Jesoa eny amin'ny rahon'ny lanitra ny fiandrandana famonjena any ambaran'ny Tompo amin'izao fanoharana izao. Inona ny zavatra atao? Inona ny fanazarantena atao? Inona ny fianarana atao? Roa ry havana no ambaran'i Jesoa eto. Fa ny olona miandrandra famonjena dia miambina izy. Miambina izy. Andiny soratra masina enina ry havana miteriko fa tsika amin'ity an'ity eto amin'ity filazantsara araka ny Lioka ity. Fa miveriny ny efatra ny mahatohateny hoe miambina. Na tonga avadikanarana izy dia fiambenana. Veriny ny efatra. Dikan'izany tena zava-dehibe. Ary zany no tiany Tompo asongadina amin'reto fanoharana roa reto. Fanoharana voalohany dia ny amin'ilay tompotrano manana mpanoto namonjy mariazy. Fanoharana faharoa dia avy amin'ny fiavian'ny mpangalatra mamaky trano. Fanoharana roa nataon'i Jesoa eto. Ny olona miandrandra famonjena dia miambina. Ka voalohany indrindra hoy Jesoa ny fiambenana ataony dia amin'ny alalan'ny vavaka. Ny olona miandrandra famonjena dia mivavaka. Ilay vavaka ambaran'i Jesoa eto ry havana dia tsy ilay hoe vavaka mitsipy any akory na andeha tsika nao fotoam-bavaka, tsy izany ihany. Fa ilay vavaka tiany Jesoa ambara eto dia ilay fiainana manontolo mihitsy. Mifandray tsy tapaka amin'Andriamanitra. Ilay fiainana manontolo mihitsy izay atsiarovana fa manandrika ny fiainana Andriamanitra. Hitan'Andriamanitra izay rehetra manavesatra azy. Fantatr'Andriamanitra izay rehetra mampanahy azy. Ary fantatr'Andriamanitra izay mahasoa sy mahatsara azy. Miambina ao anatin'ny fivavahana izany. Fanoharana izay ataon'i Jesoa anoharana izany moa dia ny amin'ny fiavian'ny mpangalatra. Ambaran'i Jesoa tsara fa raha fantatro ny tompotrano izy ny ora fiavian'ny mpangalatra dia miambina tsara izy. Nataony tsara hidi ny trano, tsy natoro mihitsy izy. Fa saingy ny fiavian'ny mpangalatra ry afaka dia tsy fantatra mihitsy. Ary zany raha tao nanoharan'i Jesoa ny fiaviany vao avy tampoka ny zanak'olona.
amin'ny orana izay ny tsy ampoziny fa mila miomana ho Jesosy. Miomana ianareo. Ilay fiomanana ambaran'i Jesosy eto rehefa dia fiomanana ao anatin'ny vavaka, faharetana ao anatin'ny vavaka. Ary izany raha teo lazain'i Jesosy avy amin'ny Luka 4:24-30 zao ny ambaran'i Jesosy any manao hoe fa miambena ka mivavaka mandrakariva mba hahery ianareo. Izany hoe rehefa nataon'i Jesosy amin'ny fiadian'ny mpangalatra zany, sy hoe raha avy eo ny mpangalatra dia ho avy keo ianao amin'ny angady sy ny arina. Tsy dia izay loatra ny tian'i Jesosy sarena ny sain'ny mpianatra sy ny mpinoneno azy, fa tian'i Jesosy ambara dia mila maharitra amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka, fa izany no azahoany hery, izany no azahoany tanjaka ary ampiorina azy amin'ny finoana. Dia avako malalao amin'ny tompo. Ho avy Jesosy tompo. Hitsahatra fahorianao io, hitsahatra fangiry firianao io, hitsahatra amin'izay ny sasaranao ianao, hitsahatra amin'izay ny sasara tikitika satria ho avy Jesosy any amin'ny ranon'ny lanitra. Miandrandra amin'izany fiadian'i Jesosy zany isika. Inona no ataontsika? Fa mazava ny tenin'i Jesosy mila maharitra amin'ny fivavahana isika. Tadio havana fa arakaraky ny mahatongotra ny fotoana iadian'i Jesosy dia vao maika miarongotry Satana. Ary manao tsipaka ny miala iny Satana. Ary ny fomba ataon'ny Satana dia ny atonga antsika ho variana. Ataon'ny Satana daholo ny fomba rehetra atonga antsika tsy hanana fifantohana fa mba ho variana. Tian'i Jesosy tsapany mpiaino azy dia zao: raha ho avy ny mpangalatra ho avy tampoka izy, azany amin'ilay mpangalatra ho avy tampoka nanaikinanao amin'ny fisainanao, ohatrany ahoana zao ilay mpangalatra ho avy eo, manao na fitaovam-piadiana hoentiny, ahoana sy ahoana, azany amin'ny mpangalatra ho avy nanaikinanao amin'ny fisainanao, fa ny amin'ny Jesosy ilay manatrika ny fiainanao. Zay tian'i Jesosy ambara io. Raha ho avy tampoka raha ny mpangalatra, Jesosy eritreretina feo anilanao izy. Ary zany no tian'ny tompo tsapantsika, fa miandrandra famonjenitsika riavaka. Satana manao diversion be dehibe izy. Tiany ho variana ianao, alefa ny fakapanao maro samihafa, mba hadiso lalana anao, mba hakivy anao, mba hampienitra anao. Fa zany no natonga ny tompo mila maharitra amin'ny fivavahana isika. Mila mifandray amin'Andriamanitra tsy tapaka isika. Aza manalavitra an'Andriamanitra rehefa fa ho avy tokoa ny tompo. Mila miomana isika. Ary ny fitolomana am-bavaka no tena zava-dehibe indrindra amin'izany fiomanana izany, satria ny tanjon'ny Satana dia zao: mandra-piavin'i Jesosy any amin'ny rahon'ny lanitra hiova hevitra ianao. Tanjon'ny Satana dia zao: mandra-piavin'i Jesosy any amin'ny rahon'ny lanitra dia hivadi-panekena amin'i Jesosy ianao. Tanjon'ny Satana dia zao: angatsika ny finoanao rehefa tonga eny amin'ny rahon'ny lanitra Jesosy. Ry avako malalao ny tompo, fitiavana ny tompontsika. Natolony teo ambony azo fijaliana ny aina mba hamonjena antsika. Le famonjena handraindraitsika koa mahareta mandrakariva amin'ny fivavahana, mahareta mandrakariva. Ary zany raha taona faran'i Jesosy manao hoe tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva isika ka tsy reraka. Ny ataon'ny Satana dia ny andreraka anao ry avako. Vao mifomaraina ianao dia ataony reraka, atory amin'ny ala ianao dia ataony reraka. Vizany ianao isan'andro isan'andro amin'ny adi-tsaina mampanahy maro samihafa, amin'ny rotoroton'ny fiainana. Fa Jesosy kosa manoro lalana anao mba hananao tena fialan-tsasatra sy fiadanana. Ary zany raha teo natonga Jesosy ny teny: makanesa ty amiko izay miasa fatratra sy mavesa-tetana, fa zaho hanome anareo ny fitsara. Ry avako malalao ny tompo, na miasa Satana sy manao izay ataony, mahareta mandrakariva amin'ny fivavahana ka aza mitsahatra amin'izany. Fa ny faharoa ry avako dia zao: ny fiambenana eto dia midika fa mila miasa sy mandray andraikitra. Andrandrao ny famonjena ka miambena ao anatin'ny asa, miambena ao anatin'ny fanontona. Ary zany raha toerava raha mambaran'ilay fanoharanao voalohany, ny amin'ilay tompotrano manana mpanompo maromaro izy mandeha namonjy mariazy. Dia ny mariazy moa araka ny mariazy ary tanian'izao vavy manambady maro moa zany, fa ny mariazy tsy voatery farana amin'ny ora mahazatra antsika, fa ny matetika ny mariazy dia miaraka amin'ny jeu de lumière reny izy, dia misy zavatra ampiasany zay rehefa ataonao ohatran'izay fa alinalina. Dia tahaka izany toa ny mariazy ny Jiosy tena alina,
ary tsy lovonjio rehefa mandeha moty tena alina zany tena mahatra satria normalna be kosa fotoam-pifaliana sady fotoam-piraviravana fa le fanoranam-baran'i Jesosy ohatra hoe na amin'ny firy ilay tompotrano avy any amin'ny mariazy ka andeha ody izy vao mandondona ambaravarana izy avy hatrany dia voain'ny mpanompo zay le fanaran'iny Jesosy ambara eto na amin'ny firy ny tompotrano tonga avy any amin'ny fampakaram-bady dia ho vonona mandrakariva ilay mpanompony inona moa ravana le fahavonona resahana eto le fahavonona resahana eto zay ambaran'i Jesosy dia hoe aoka isikina ny valahanareo ary rehetra ny zionareo ny olona misikina zany zaba mba ho azonareo tsara dia olona mety manao tabidezy ohatra na manao bolozy izy ny olona manao an'izany olona ninona olona hiasy zany olona ndray andraikitra zany olona miarotory zany olona vonona mandrakariva amin'ny ora sy ny fotoana zany ataka amin'izany manoran'i Jesosy anreto mpanompo reto na amin'ny fianderina fahafirina tokavany tompotrano vao mandondona izy dia ho vonona mandrakariva eto mpanompo reto ao anatin'ny asa ao anatin'ny fandraisana andraikitra zany toy hoe avana nytiany Jesosy na ho ela na ho aingana na inona fiazakazaky ny fiovan'ny volana sy ny taona ny ora sy ny sekondra na inona fanatsatsoana taon'ny sasany ho avy Jesosy tsy maintsy ho avy ny tompo ka izaho sy anao manahoana no hitan'ny tompo eny amin'ny fiaviany eny amin'ny raony lanitra izaho sy anao mikilavaka any am-pianarana ve izaho sy anao manao ray azy ny asa fanompona any amin'ny toeram-piasana ve izaho sy anao manabangabanga ny asa fanompona teny ivon'ny fiangonana ve tsy raha tsy zany ny tiany tompo hito ary tsy zany toy ny tianao hito fa matoa anao tonga mivavaka amin'izao any amin'izao matoa anao manao ny asan'Andriamanitra dia tianao hita fa rehefa avy tokoa Jesosy amin'ny raony lanitra dia eo am-pierinasa ianao eo amin'ny fanaovana ny asa fanompony ianao moa tsy tahaka ny ray aman-dreny ihany tonga avy miasa ny ray aman-dreny tena fifaliana ho an'ny ray aman-dreny mahita ny zanany tsiarakara sy mandamina ao anatin'ny tokantrano efa milamina sy nohindra daholo ny zavatra tahaka zany rehefa ny afatra tiany Jesosy mitaina ao anatin'ity fanoharana izay ataony ity ny amin'ny tompotrano namonjy fampakaram-bady miavaka malalo amin'ny tompo avo ny tompo tanterao ny asa fanomponao vitao tsara ny asa tanterahanao na inona mety tsakatsaka nanao ny valana entiny zany nanao ny tsy fahampiany zany na inona mety toe-pahasalamana na inona mety fahasairana amin'ny endriny maro samihafa tanterao ny fanomponao vitao tsara ny asa ataonao tsy ho asa ho tambony karama ihany na ho fisorotana ihany tsy fianarana ahafahana fanadinana ihany tsy fanatanjahantena azahoana fandresena ihany eto an-tany fa indrindra asa fianarana fanatanjahantena fanompona an'Andriamanitra hiandrandrana ny fiaviany Jesosy eny amin'ny raony lanitra ka hiarahana aminy ho any amin'ny fanjakana riavako manalo ny tompo misy kina ary ianao fa na inona zava-misy dia ny asan'Andriamanitra ary zany raha toy nambaran'i Jesosy hoe be ny vokatra fa vitsy ny mpiasa be ny asa izay miady antsika riavo aza mieritreritra anao ka dia mbola sahira amin'izao ny firenena ny olona rehetrarehetra zao fa ny asa omen'Andriamanitra atsika riavo raha meno mfolazana raha ataotsika misy ny asan'ny velana misy ny asa atao amin'ny folo be fijery misy ny asa atao toerana be ny asa ary eny tokantranonao any any amin'ny fiarahamonina misy anao any eny amin'ny toeram-piasana sy ny manodidina anao any be ny asa zay andrahan'Andriamanitra anao ka nibaiky omen'Andriamanitra anao dia zao aoka isikina ny valahanareo ary rehetra ny jironareo ny jiro moa riavana dia tsy hafa fa fanehoana ny fahavonona hiasy zany na andro na alina fa ny jiro any tokoa nitsika pino dia ny tenin'Andriamanitra izany le tenin'Andriamanitra tokony dia Jesosy Kristy le manazava ny fiainantsika ka tonga sy atonga anao ho fahazavana izao tontolo zao feny zany rehetrarehetra zany ary avako dia zao miandrandra famonjena ny mino miandrona ao anatin'ny fifandraisana sy fivavahana amin'Andriamanitra izy miandrandra famonjena ny mino miambina ao anatin'ny fandraisana andraikitra sy ny fanatanterahana ny asan'Andriamanitra izy eo an'Andriamanitra ny voninahitra fanofanahiny kosa ho amintsika mandrakariva ka na amin'ny fotoana tohiny rehefa Jesosy amin'ny raony lanitra dia tsika ao anatin'ny asa
itsika mifandray ambavaka aminy no hitany aveny amin'ny raha lanitra ho azy any amin'ny voninahitra fa mifanahy ny fisahoan'ny fisaonaka any mbola hiara hivavaka isika tompoko ry Andriamanitra tomponay io misaotra anao izahay satria tsy diso anjara tamin'ny teninao tokoa anio misaotra fa miantoka ny famonjenanay tokoa izany teninao izany amanosika anay hiambina sy handrandratra ny fiavian'i Jesosy Kristy zanakao indray eny amin'ny raony lanitra ampio izahay haharitra amin'ny fivavahana ary omehery izahay ahafahanay mandany ny asan'ny satana rehetra ampitoero aminay izany teninao izany tompo ahafahanay ho vonona mandrakariva manatanteraka ny asanao eo am-piandrasana an'i Jesosy tomponay fa ahafahanay koa mitombo amihatsara mandrakariva ka hatonga anay ho mpanara-dia marina an'i Jesosy Kristy mpamonjy anay ankehitriny dia mitondra ambavaka ny fitantanana ny fananana eo anivon'ny sany FJKM izahay ianao hanolotsaina ireo tompon'andraikitra rehetra ka hampiroborobo izany fitaovana izany entina hitoriana ny filazantsaranao tokoa any izy ireo mitondra ambavaka koa ny foibe FJKM ny filoha sy ny birao mpiara-miasa aminy ireo ambaratonga fitantanana rehetra hotahinao sy hotarianao tokoa any izy ireo mba ahafahany mitondra ny vahoakanao amin'ny famonjena mangataka aminao koa izahay amin'izao fiangonana nametrahanao anay izao dia ny FJKM eto ambavadin'ny tafo izany misaotra ray eo no ireo asa lehibe mahagaga izay efa notanterahinao teto amin'ity fiangonana ity fa mbola misaotra anao sahady koa izahay ny amin'ny asa rehetra izay mbola ankininao amin'izany vahoakanao izany tsy manana ayay izay satria ianao tokoa no tompo mitarika anay ary manaiky sy mino ny fitantananao izay mitondra ambavaka ny mpitandrina randraina soalay mianakavy izahay tompo aza mafoy azy ireo ianao anomehery azy ireo ahafahany tokoa mahatanteraka ny asany sy mitandrina ny ondrinao eto ambavadin'ny tafo ao koa ny birao-mpiangonana tsy mahavita na inona inona izy ireo tompo raha tsy eo ianao miaro lalana ka mitarika azy ireo amin'ny andraikitra rehetra izay fanomenao azy mitondra ambavaka ny sampanasy ny asa rehetra misy eto anivon'ny fiangonana izahay ny mpandray fanasan'ny tompo rehetra tompo ampio izy ireo ahafaha mijoro vavolombelona mahatanteraka ny asanao ka ho fahazavana ho an'ny mpino rehetra tokoa ny izy ireo Andriamanitra aza atao diso anjara amin'ny fitahinao sy ny fahasoavanao ary ny fiadananao ny olona rehetra eto anivon'izao fiangonana izao hatramin'ny lehibe indrindra ka hatramin'ny kely indrindra tsaboy ka sy trano ireo marary vangio ireo any am-ponjy ary tsy dio ireo sahirana sy mahantra indrindra amin'izao vanim-potoana sarotra lalovan'ny firenena izao eny fa na izay lalovan'izao tontolo izao mihitsy aza koa taio tokoa ny firenenay
sy ny mitondra eo aminy. Ampatsiahivo azy ireo Tompo fa tsy mahefa na inona izy ireo raha misaraka aminao, ary tolosaina izy ireo ahafahany mitondra fahendrena ny vahoakanao ka hanjakany ny fahamarinana sy ny rarina tokoa ny ety Madagasikara-nay ity. Maro ny tiana angatahana aminao kanefa fo ihany ny sainanay. Amino izahay fa na tsy miloaka aza ny vavanay dia efa fantatra sahady ny mahasoa anay tsirairay avy. Fa indreto izahay manantona anao ampanetretena anatanteraka vavaka manginy, mametraka eo ampelantananao izay mahatery ny fonay. Izany izay mahasoa anay dia apetraka feno eo ampelantananao, fa tiana indrindra ny anakambana izao vavaka izao amin'ilay vavaka nampianarin'ny Tompo manao hoe: Zanay izay any an-danitra, masina ny anaranao, tonga ny fanjakanao, tao ny sitraponao etsy arkan'angarana any an-danitra. Manay ny izy anasazy aminay, ary mamelany mikay tavy ny amelany izay meloka taminay. Aza mitondra ny fakapanahy, manafahana ny ratsy, anao fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Tonga eo amin'ny asa vavolombelona isika ry havana, koa ho avy mifaneseto ny dokotera tanteraka ny fanentanana ara-pahasalamana. Vita izay dia ho avy koa ny solotenan'ny komity fandraisan-tanana ahafahantsika miaraka mitondram-bavaka izany fotoana izany. Ary ny fahatelo farany dia ny Ray aman-dreny mpitandrina no hitarika antsika amin'ny fitondranam-bavaka ny antoko-pihira, ka ao anatin'izany fotoana izany dia manana anjara ira roa ny antoko-pihira. Aza mahafoy ny fiarahantsika miambina tahaka fanao ny sasany, ka mifananara kosa maika satria hitanareo fa miantombotra ny andro. Hebreo 10:5-20. Mbola misy tokoa ny valanaretina Covid-19 eto amintsika, na dia efa miena aza ny isany. Ny toeram-piangonana dia anisan'ireo mila fitandremana manokana mba tsy hiparitahan'izany, satria voalohany toerana mihiboka ny fiangonana, faharoa olona maro samihafa fiaviana no miaraka mivory ao, ary fahatelo rehefa amin'ny fiderana isika rehefa mihira dia mampitombo ny hafainganam-pandehan'ny mpitodrora izany. Ny 20% ny olona mitondra io otrikaretina io dia tsy misy seho ivelany, izany hoe asymptomatika. Raha ohatra izany tsy fantatra akory hoe irakoto mipetraka eo akaikiko io ato am-piangonana io, tsy fantatro raha mitondra otrikaretina, ary za koa tsy fantana raha mitondra izany. Rehefa mandeha mody isika, raha misy olona mare fa ohatrano, izy io kosa dia mety hanao an'ilay seho misy fahasarotany. Kely sady sotra ny zavatra angatahana amintsika dia ny fanajana ny geste barrière, manasa tanana amin'ny rano sy savony na mampiasa gel désinfectant matetika, manao arotava madio, manaja ny elanelana 2 metatra, ao anatin'ny latsandro no mikohaka na mihevina, tsy mikasikasika ny tarehy, ny vava, ny orona, ary ny eo anoloan'ny arotava ny tanana. Ny fifandraisan-tanana kosa ajanona aloha. Ireo fihetsika ireo dia miaro antsika amin'ny valanaretina Covid-19, fa miaro antsika amin'ny aretina rehetra izay entin'ny mpitodrora sy ny rivotra koa, ary miaro antsika amin'ny aretina azo avy amin'ny tanana tsy voadio na ny maladie de mensalina. Nampalahelo antsika loatra ny tsy niarahana ny ambona nankalaza ny herinandro masina, ny Pasika, ny Pentekoty, koa manasa antsika mba hanaraka ireo toromarika ara-pahasalamana voatondry teo ambony teo, hitondra soa antsika tsirairay izany, ary ahafahantsika manohy ny fiaraha-miambina. Ny Tompo anie hanampy antsika amin'izany, hanome vatana tomaty sy saina tony. Amen.
voa mifandraisa ianareo tahaka nandraisan'ny Kristy ianareo koa voninahitra Andriamanitra. Romanina 5:20 andininy 7. Izany tenin'Andriamanitra izany no iarabanay atao amin'ny komity sy vaoerana sy birao ny fifandraisan-tanana eo mpitandrina sy tsika menakavy. Toy izao manaraka izao ny teti-bola eo am-pelantanany ny komity hatramin'ny Alahady 2 Oktobra farany teo, 1 Novambra azafady, 309 sy 9 sy 9 sy 9 tapitrisa na 26,968,830 ariary ny vola teo am-pelantanantsika tamin'ny Alahady 2 Novambra farany teo. Ko mbola entanina ihany isika izay mbola tsy nanao na ireo efa nanao aza mbola entanina mba hanao fanomezana bebe kokoa mba hahafahantsika hatrany manatanteraka izany andro lehibe eto amin'ny tantaran'ny fiangonantsika izany. Tsy isan-taona akory isika no manao fifandraisan-tanana amin'ny mpitandrina izany, ka noho izany dia mba manentana antsika menakavy mba ho bebe kokoa arak'izay fahafahantsika menakavy ny fanomezana izay ho ataontsika, satria araka fantatsika dia amin'ny fitaovana entina miasa ho amin'ny mpitandrina tsika, ary misy koa ireo fotoana izay anasantsika olona andraisantsika vahiny eto amin'ny fiangonana izay tsy maintsy misy teti-bola hivoaka amin'izany, ka entanina isika mba hanao izay bebe kokoa vitantsika. Mivavaka isika. Mbola misaotra sy mideranao ary mankalazanao lalandava izay Andriamanitra noho ireo sosesena maro izay narotsaka ao taminay. Tsisy miafina aminao ny fanirianay dia nibanjina ny fifandraisan-tanana eo am-mpitandrina menakavy sy ny fiangonana manontolo. Koa dia mangataka aminao izahay mba handritsahanao ny fanahy masinao aty anatinay, mba hitaridalana anay ka ho totosa araka ny sitraponao izany fotoan-dehibe izany. Apetraka efeno eo am-pelantanan'i Jesosy Kristy izany faniriana aty anatinay izany. Misaotra tontolo. Amen. Tonga amin'ilay fotoana hitondra antsika mbavaka ny antoko-pihira isika ry havana, koa mialohan'ny hitsangana amin'ny mpitandrina dia mangataka ny antoko-pihira mba hantanteraka iraray.
anisan'ny fotoana lehibe tokoa ry avana ho an'ny fiangonana manontolo ho an'ireo sampana sy fikambanana ary asa ao anatin'ny fiangonana ny fotoana izay azahoana amin'ny fampitondra mavaka manokana fa manasantsika ao anatin'ny antoko-toerana ambavadin'ny tafo ry avako hitsangana eo amin'ny toerana izay misy antsika. Ny tenin'Andriamanitra izay tena mampahery anareo amin'ny asa fitohina filazantsara izay nitsony tompo anareo dia ny ato amin'ny salamo fa 8:20 salamo fa 8:20 ny andinin'ny telo voalohany manao hoe miraha firam-baovao an'i Jehova fa efa nanao fahagagana izy ny tany ankavanana sy ny sandriny masina no nahavitany famonjena. Jehova efa nampahafantatra ny famonjena teo mason'ny jentilisa ny nanehoan'ny fahamarinana. Efa mahatsiaro fanondram-po sy fahamarinana tamin'ny taranak'Israely izy. Efa nahita ny famonjen'Andriamanitsika nivaza tany rehetra. Hotoavin'ny tompo aminareo tokoa anie izany tenin'Andriamanitra izany ka tsiarovanareo fa amin'ny alalan'ny hira fiderana izay ataonareo dia hitaona olona maro anareo handray ny famonjen'i Jesosy Kristy ary sy anareo ihany fa isika fiangonana manontolo ry avana izany ny antom-pisian'ny fiangonana fa indrindra rehefa mihira fideran'Andriamanitra isika manao antsoavo amin'izao tontolo izao hitodika amin'Andriamanitra hiandrandran'ny famonjena. Izany mahatonga antsika sarotiny tokoa amin'ny fahaizana mihira manaraka ny gadom-hira tokony ho izy satria miankina amin'izany no voataonany olona hivavaka sy hitodika amin'Andriamanitra. Hivavaka isika. Misaotranao indrindra tompony amin'ny fitahinao ny fiangonanao ka nampijoronao izao antoko-pirana ambavahadin'ny tafo izao hidera sy amin'ny voninahitra anao ary hitoro ny filazantsara amin'ny alalan'ny hira ka na ho an'ny ama Jesosy na ho an'ireo antoko-pira hafa ihany koa dia amino amin'ny talenta sy fahasoavana izy ireo mbola azahoany manome voninahitra anao amin'ny fiainany manontolo amin'ny fitondrantena amin'ny finoana fa indrindra amin'ny hira fanomezam-boninahitra anao. Koa izao fotoana izao tokoa anie anavaozana anao tompo ny fanirahanao azy ireo mba hitovy filazantsara ho an'ny rehetra fa indrindra ho amin'ny tanora ary tsy izy ireo ihany fa ny fiangonana manontolo tompo amin'ny alalan'izao anio izao manehoana ny fahavonanay hiara-miasa aminao ampelo ny filazantsaranao na amin'ny alalan'ny teninao izany na amin'ny alalan'ny vavaka fa indrindra ny fidirana dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay no anohana izany vavaka izany misaotra indrindra tokoa. Amen. Dia mirahasoanareo mandrakariva ary anehoan'ny antoko-pirana ambavadin'ny tafo rehefa ny fahavonana amin'ny fitohinan'ny filazantsara dia no anjara ela faharoa izy ireo.
Misaotra an'Andriamanitra isika ary havana tamin'ny fanatanterahasika ny fanompo-fivavahana androany. Mifanahy tokoa ny hitahiry ao am-pontsika izay rehetra no raisintsika tamin'ny alalan'ny teniny anio. Koa amarana ny fotoana sahady isika ka mialohan'ny tsodrano dia ataontsika ny rehefa voalahatra. Ary ampatsiahivina fa rehefa mifarana ny fotoana dia mbola hijanona isika hanatanteraka famangina hitondra teny fampiononana ireo havantsika namono havany, ary koa misy fotoana ho an'ny fifoazana androany. Dia akitsangana isika hanatanteraka ny rafanampiny 20. raisanao ry afaka mitsodrano izay tolo tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy tombontsika manao hoe koa tomoera tsara ka azoana ny fampianarana izay natolotra ary nampianarana anareo na tamin'ny teninay na tamin'ny epistilinay, ary Jesosy Kristy tombontsika sy Andriamanitra raintsika izay efa tiantsika nanome antsika ny fampiononana mandrakizay sy ny fahatanana tsara amin'ny fahasoavana no ampionona ny fonareo anie sy ampahelanareo amin'ny asa sy ny teny tsara eto voninahitry ny anarany. Amen. Petraka ianareo rehefa afaka amin'ny klasika. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anarany iray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Amen.